Enao le Andriamanitra avo indrindra. Eto izay akohaka eo anatrehanao. Anatrikanao. Raisinay io fahasoavana lehibe ho anay nomena ho anay ty fotoanandroany ity nafanay ny hira teo anatrianao, ny akohoka teo anatrianao, ary mbola itoy iakohoka eo anatrianao mandraka hariva izahay. Misaotra Andriamanitra. Mino fa
dia vakitsika ny voalaza ato amin'ny bokin'ny Joba toko voalohany dia ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoambiroapolo. Joba toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharoambiroapolo. Vakina toy izao ny tenin'Andriamanitra. Samy manaraka tsara daholo tsika rehetra. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana. Andriamanitra zany zao no niteny tamin'ny devoly. Ary raha toy isantsika io teny io dia fijoroana vavolombelona mikasika ny amin'ny fiainan'i Joba no nataon'Andriamanitra teo amin'ny devoly. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko vai ianao. Efa nandinika ny Joba mpanomboko vai ianao. Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Avy any an-danitra zany Andriamanitra no nahita fa i Joba tokoa dia olona marina sy mahitsy, olona matahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy rehetra hoy ny Baiboly. Dia rehefa nijoro vavolombelona tahaka izany Andriamanitra dia hoy ny devoly eo amin'ny andininy fahasivy. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, moa tsy fanantenany zavatra va no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina ny ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenjika ny tany ny omby amanondriny. Tena mampahery be ny mieritreritra ny teny nataon'ny devoly io. Aika ny devoly manara-maso dia nahita hoe ity Joba ity mahatonga azy minana-karena, nanana ny ampy dia satria notahin'Andriamanitra. Hitany devoly zany notahin'Andriamanitra. Nasian'Andriamanitra fiarovana ny fananany rehetra. Nganeka ho tsapantsika tokoa amin'izao vaninandro zao fa mahatonga antsika manana fiainana mandroso sy tsara io dia haikitsika hoe ny fitahin'Andriamanitra no anton'izany, ny fiarovan'Andriamanitra no anton'izany. Dia toy isantsika ihany ny teny andiny 1:12 fa ianjiro nge ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao eo masinao aza izy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany no aza nijeranao tananao. Dia nivoaka Satana ny ala tao anatreny Jehovah. Andiny 17. Tia ilay zavatra goavana faran'izay mafy nandalovan'i Joba. Fa dia raha toy isantsika fa makina ny teny dia nahisaotra an'Andriamanitra foana izy. Tiako mba ho tahaka izany tsika rehetra. Na inona midona, na inona mitranga amin'ny manoloana zao fampotsian'Andriamanitra izao dia tsy vaty amin'Andriamanitra isika. Anompan'Andriamanitra amin'ny farantsika. Andao hiteka mafy. Vakina azy ilay teny. Andiny 17. Ary tamin'ny ray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon'ny zokony lamatoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisiraka tonga tany amin'ny Joba ka nanao hoe, ny omby miasa ary ny biriky vavy nandrasana teo anilany dia namiely azy tapoka ny sabehany ka namabo azy, ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny latsapatra, ary zao dia zao irery ihany no hafa nandositra ilaza aminao. Andiny 19. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray ka tonga ka nanao hoe, ny afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandory ny ondry amanosy sy ny ankizilahy ka nandevona azy, ary zao dia zao irery ihany no hafa nandositra ilaza aminao. Andiny 17. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, ny Kaldeana nanao telo toko dia ny roatany ny rameva ka nobabony, ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny latsapatra, ary zao dia zao irery ihany no hafa nandositra ilaza aminao. Andiny 19. Raha mbola niteny izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe, ny zanako lahy sy ny zanako vavy
dia nihinana sy nisotro divay tahoatra ny zokony lamatoa. Ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namelo ny zoro-trano 4. Dia nianjera tamin'ny zatovony trano ka dia maty izy rehetra. Ary zao dia zao irery ihany no afanandositra ilaza aminao. Dia 19. Ty ilay nitantarako taminareo hoe na hisaotra an'Andriamanitra fony Joba. Tiako mba ho takizany ity fiangonana ity. Dia nitsanga ny Joba ka nandritry ny lambany, rovety ny lambany, ary nanaratra ny lohany, nosolay ny lohany, dia niapoka tamin'ny tany ka niakohaka. Enjana zavatra nitranga taminy. Dia 19 sady nanao hoe nitanjaka noho ny voako avy tany an-kiboniny eny, ary mitanjaka no iverenako any. Jehova no nanome, ary Jehova no nanaisitra isorana ny anaran'i Jehova. Dia amin'ny 19 ity ilay tena mampahery ny amin'ny toetra sy ny toepanan'i Joba. Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Vakina manaraka indray ny bokin'ny Petera voalohany, toko voalohany, 7:20 sy 9:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary raha ilay tsy mizata havan'olona fa mitsara araky ny asany rehetra. Andriamanitra zany io lazaina hoe tsy mizata havan'olona io, ary mitsara araky ny nataony olombelona rehetra, na tsara ny nataony na ratsy ny nataony. Satria misy boky ao an-danitra ao mirakitra ny soratra ny zavatra rehetra ataontsika zanak'olombelona, na zavatra ataontsika ankariary, na zavatra ataontsika antakonana. Averiko vakina le teny. Ary alay tsy mizata havan'olona fa mitsara araky ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray. Dia hoy le toy le teny, mitondra tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro fivaniananareo ety ianareo. Fa fantatrareo tsara fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rason Kristy tondrany zanak'olo tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Halleloja. Ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity, ho anareo say any atokantrano misy anareo any. Hoy aho aminareo tsirairay avy sambatan'olona, amin'ny maha-kristianina antsika tompoko, amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika tompoko, ataovy zava-dehibe amintsika rehetra ny manao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Tsy sasatsasany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany no tokony hoe ataontsika ho zava-dehibe, fa ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ataovy zava-dehibe tahaka izany ihany koa ny manao sy ny makatoa zay takian'Andriamanitra ato anatin'ity Baiboly ity. Efa niteny mantsy ny apôstôly Jakoba. Jakoba toko voalohany 2:20. Aoko mpakatoa ny teny anareo, fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo. Raha mandray zany afatry zany isika hoe ataovy zava-dehibe ny manao sitrapon'Andriamanitra, ataovy zava-dehibe ny manao sy ny makatoa zay voalaza ao anatin'ity Baiboly ity, dia tsolitra ny afatr'Andriamanitra fanampiny. Aoko mpakatoa ny teny tokoa ianareo rehetra, fa tsy sanatry hoe mpiainy fotsiny ihany, fa saingy tsy mety tena mandeha araka tenin'Andriamanitra, tsy mety tena mandeha sy makatoa ny tenin'Andriamanitra. Ny antony matsy dia zao, ny olona manana fiainana tahaka izany ihany, zany hoe manao sitrapon'Andriamanitra, makatoa zay voalaza ao atao anatin'ity Baiboly ity. Ny olona tahaka izany ihany no eken'Andriamanitra, hiaraka amin'Andriamanitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny olona tahaka izany ihany no eken'Andriamanitra, hiaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany ao an-danitra. Misy teny toy zao matsy,
efainareo tsenjery ty teny ity satria tsy ndray mandeha na indroa na intelo dimy amanenina no namakiko ty teny ity teo anatranareo matitoko fafito andiny faraka am'roapolo ho Jesosy tsy zay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko no hiditra ao fanjakan'Andriamanitra fa zay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra ihany aoko fantatsika fiangonana fa tsy ny titra na ny etikety etina aoko fantatsika fiangonana fa tsy ny asa efa nataontsika tsy ny adidy efa vitatsika tsy ny andraikitra zay efa ataontsika atao am-piangonana tsy reny mihitsy tompoko no lalana mampiditra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay mba hiaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tsia zay ny valiny aoko fantatsika fiangonana ho iaho afatra avany amin'Andriamanitra zany etiko amin'ity androandroany ity aoko fantatsika fiangonana fa tsy ny titra na ny etikety zay mivandravandry eny amintsika aroako fantatsika ihany koa fa tsy ny asa efa nataontsika na ny adidy efa notanterantsika na ny andraikitsika ato amin'izao asan'Andriamanitra izao no lalana mapetratsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay tsia ny valiny tokony asa ho an'Andriamanitra isika zay aloha marina ahoana o Jesosy melony akariny ho any an-danitra nde hiakatra ho any an-danitra ho any amin'raiko aho ka dia mametraka afatra aminareo mandehana anareo mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra mandehana anareo atao fialatra firana rehetra amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika maha kristiana atsika dia mila miasa ho an'Andriamanitra isika ahoana ihany koa ho Jesosy jaonina toko faefatra amby folo dia folo amby folo satria mino ahy ianareo dia ny asa efa nataoko no ataonareo ihany koa tena ataovy ny asako tokony no ataontsika daholo zany rehetrarehetra zany akoatra zany ny andraikitra atao am-piangonana raha nihita tamin'ny andron'ireo apôstôly dia hoy ireo apôstôly hoe avelao zahay aharitra ny fivavahana sy ny fampianarana ten'Andriamanitra fa aoka izy olona atao fiangonana mba ndray andraikitra hitandrina latabatra toy ny hoe mamafatrano fiangonana toy ny hoe manadio tanàna toy ny hoe misahana zao na misahana zao na misahana momba sosialy zany hoe asa tokony ataontsika daholo zany andraikitra miandry antsika daholo zany kanefa tompoko tsy izay mihitsy no lalana ahafahantsika miditra any an-danitra ao amin'ilay mandrakizay mba hiaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra amin'ny maha kristianina atsika amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika dia izao ianao manao sitrapon'Andriamanitra rehetra mandritry ny fahavelomana eto ambonin'ny tany amen ianao manao sitrapon'Andriamanitra rehetra raha ohatra ka hazavaina misimisy kokoa dia izao ianao mitovy tadokanga amin'Andriamanitra ny fon'Andriamanitra tokony fonao ny sain'Andriamanitra tokony sainao ary ambony zany zay hevitra rehetra aroso satana eo alohantsika zay sosokevitra rehetra apetraka satana eo anatrehantsika dia ilaina tsipahana ilaina toerina zato isan-jato ny devoly matsy tena manana toetra tahaka izany mihitsy izy tamin'ny andro ny Adama sy Eva no tongavany tao amin'ny sahidena tompoky Adama sy Eva no tongavany tao nitondrany hevitra nanososokevitra dia indrisy ny nampalahelo dia nanaiky an'izay ihany koa Eva dia nitaominy ihany koa Adama mba hanaiky an'izay ary mandrika ankehitriny dia mbola miasa ohatr'izany ny devoly fantatry ny devoly efa mpino anao fantany tsara fa olon'Andriamanitra ianao fantany tsara mihitsy zay efa nampianarin'Andriamanitra hoe ho tokony ho fiainatsika fa dia mbola manao atako foana ny devoly mitondra hevitra mitondra sosokevitra ka mba hatokatsika ho kristianina ho olon'Andriamanitra akasitrahan'Andriamanitra eto ambony tany dia zay nambarako zay aoka ho tsipantsika tanteraka ho toeritsika tanteraka ny hevitra aroson'ny devoly eo alohantsika amen
Amen. Eto zao dia mahatsiaro ny tantarany ilay tovolahy kely anankiray, Josefa no anarany. Nalefa ho andevy tany Egypta izy, niasa tao amin'ny tokantranony Potifara izy. Dia tonga vadiny Potifara nitondra hevitra ratsy teo anatrehany. Avy andry amiko anao, avy andry amiko anao. Fa nasehony Josefa hoe nitsipahany tanteraka, notoerany tanteraka zany. Ataoko ahoana no hanao zany zavatra ratsy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ataoko ahoana no hanao zavatra any eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana, hoy Paoly apôstôly, asina Efesana 4:7, 17. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Halleluja. Ry havanao, raha zavaina tsotraka mandeha tahako izao. Le fiainana manao sitrapon'Andriamanitra. Ny fiainana tahaka izany no eken'Andriamanitra. Ny olona tahaka izany no eken'Andriamanitra. Hiditra amin'ilay fiainana mandrakizay hiaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy. Fa raha mifanohitra amin'izany kosa fiainantsika, amin'izao tsika velona eto ambony tany ity izao, dia ho votsitra eo an-tanantsika ilay fiainana mandrakizay izay fanomanin'Andriamanitra ao antsika. Tsika io angery havana, ianao manokana, raha novojen'Andriamanitra, nitarian'Andriamanitra ato amin'ity fiangonana ity, dia ny azo antoka dia izao, efa nomen'Andriamanitra anao ke ilay fiainana mandrakizay e. Efa haintsika tsara be mihitsy ilay Jaona 7:20, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, natolony natao sorona teo ambony hazo fijaliana zanan'ilay tokana, nalatsa-drà teo ambony hazo fijaliana zanan'ilay tokana, nekeny ho vonoina teo ambony hazo fijaliana zanan'ilay tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsika zay mino zany zao dia efa manana ny fiainana mandrakizay io. Fa saingy rehefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao, dia ho votsitra eo an-tananao ihany zay fiainana mandrakizay no manin'Andriamanitra omenanao izay. Zao moa tiako terem-boalohany, amin'ny maha-kristianina antsika rehetra, amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika rehetra, ataovy zava-dehibe ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ataovy tena fiainanao isan'andro ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ary ataovy zava-dehibe aminao ihany koa ny mandeha ary ny mankatoa arak'izay voalaza ato anatin'ity baiboly ity. Amen. Dia ny ray amin'ireo sitrapon'Andriamanitra no hozaraiko aminareo androany. Ny ray amin'ireo tsy inona kory zany fa ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny ray amin'ireo sitrapon'Andriamanitra na tokony ataontsika ho zava-dehibe sady fiainana dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Raha matahotra an'Andriamanitra tsika toka eto dia faly be mihitsy ny any an-danitra. Ary sako ny milaza fa mahatsapa afa-po Andriamanitra raha matahotra an'Andriamanitra isika. Raha dinihana tokoa matsy ny voalaza amin'ny baiboly, ny voasoratra dia izao: zay rehetra manana faniriana ny ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, any amin'izay misy an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, zay rehetra mangetaheta ny ho tonga soamatsara any an-danitra, dia ambara amin'ny baiboly fa tsy maintsy manana fatahorana an'Andriamanitra izy mandritra ny fahavelomana eto ambony tany. Ary tsy maintsy manana fiainana matahotra an'Andriamanitra isan'andro izy. Amen. Satria izay no ray amin'ireo sitrapon'Andriamanitra natao hiainantsika ho ao mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany. Andoke ataontsika ohatra voalohany ny tantaran'i Joba. Joba ry havana malala ry fiangonana toga eto dia voalaza ty baiboly ity arak'ilay novakitsika. Joba dia ray amin'ireo olona izay voalaza hoe olona
natahotra an'Andriamanitra tokoa ahy. Andaovaka itsika Joba toko voalohany 15. Zao no témoignage nataon'Andriamanitra tamin'ny devoly. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, devoly, Satana, efa nadika Joba mpanompoka vai anao. Zao Jehova Andriamanitra fa ty an-danitra dia mahita fiainana ty ambony tany, manara-maso fiainana. Entre parenthèse, ka fantatsika rehetra fa io Andriamanitra io dia manara-maso fiainantsika. Ka nankariary na takonana dia tsy misy miafina amin'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga amin'ny Baiboly mitantara fa misy boky ao an-danitra ao, boky fireketana tsoratra ny zavatra rehetra nataontsika na tsara na ratsy. Manara-maso antsika Andriamanitra. Ry Satana, efa nadika Joba mpanompoka vai ianao, fa izao efa nandinika. Dia inona hoy ianao nitako amin'ny Joba? Lehilahy marina io lehilahy io, lehilahy mahitsy io lehilahy io, lehilahy matahotra an'Andriamanitra io lehilahy io. Ina moa natonga n'Andriamanitra ny teny an'izany tamin'ny devoly hoe lehilahy marina, lehilahy mahitsy, lehilahy matahotra an'Andriamanitra Joba? Satria avy any ambony n'Andriamanitra no mahita fa isan'andro zao dia mifady ny ratsy foana Joba. Tena hoe mifady ny ratsy, tsy mety manao zavatra ratsy. Ho an'ny Joba manokana izao dia narovany mihitsy ny tenany sy ny fiainany mba tsy hanota amin'Andriamanitra. Narovany, tena narovany ara-baky teny, narovany mihitsy ny tenany, ny fiainany mba tsy hanatsiny amin'Andriamanitra ihany koa. Ho an'ny Joba manokana, narovany sy notandremany mihitsy ny fiainana mba tsy hisy zavatra ratsy hiampangan'olona azy na hitsaratsarann'olona azy. Zany zany ny fiainan'ny Joba, tsy navelany mihitsy hoe hisy zavatra ratsy na hisy zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ho tonga eo aminy na hoe hitoetra eo aminy. Zany natonga n'Andriamanitra ny teny hoe lehilahy marina, lehilahy mahitsy, lehilahy matahotra an'Andriamanitra izy, ary noporofony tamin'ny alalany fiarovan-tenany mba tsy ho azony ratsy mihitsy. Misy fotoana raha ty lehilahy ity, arak'ilay tenin'ny Baiboly no vakitsika teo, fa nandalo olana faran'izay goavana, nandalo fitsapahan-toetra faran'izay tena mamay. Fa zao foana mbola hita teo amin'ny Joba. Zao foana mbola hita teo aminy ny toetra ho marina sy mahitsy, ary ny toetra ho matahotra an'Andriamanitra hatrany hatrany izy, ka noporofony tamin'ny alalan'ny fiainany tsy namela hidirany ratsy na hipetrahany zavatra ratsy. Ao anao ny Baiboly, Joba toko voalohany 2:20. Joba toko voalohany 2:20, tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba. Enao ve zany teny zany? Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na hoe nanome tsiny an'Andriamanitra. Be dia be ny kristianina, ny olon'Andriamanitra, tonga ao amin'ny borako ao izy, tonga ao izy mitaraina ny amin'ny olana izay nianja taminy, mitaraina ny amin'ny fahatsopanantenana izay nidona taminy. Dia izy mitantara amiko dia tsy mitsatra mamoaka teny mametsinana an'Andriamanitra, manakinana an'Andriamanitra. Ohatrany hoe Andriamanitra indray ny diso, zany nge pastera mbapino ihany mba tena manompa an'Andriamanitra mihitsy, kanefa dia zao ve no ataon'Andriamanitra amiko? Zany nge mba mpanao mpafolo-karena ihany, kanefa dia zao ve ny fiainako tsy misy fitahina? Ohatra ny teny amiko izy hoe tsy marina zay lazana pastera. Ary ohatra ny hitako ihany koa izy miteny hoe diso anao Andriamanitra, diso anao, tsy mety nataonao. Amin'ny Joba ny fiaina tak'izany dia fiainan'olona manota. Olona tsy matahotra an'Andriamanitra no miaina ny fiainana tak'izany. Fa raha ny nandalovan'i Joba hoy enjana, tena enjana, fa voasoratra io tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota Joba na hoe nanome tsiny an'Andriamanitra. Halleluia, halleluia.
Enao tsara ihany koa nge ty tantara manaraka ity tantara mbola mikasika any amin'ny Joba ihany izy ity. Entina hanaporofoana fa tena lehilahy marina, lehilahy mahitsy, lehilahy matahotra an'Andriamanitra Joba ka noporofony tamin'ny alalany fiarovan-tenany mba tsy ho tratrany ratsy mihitsy. Enao tsara nge andao vakina vetrany le izy. Joba toko 1 14 ka hatramin'ny 15. Toy izao voasoratra. Joba toko 1 14. Ary fanao ny zanany lahy ny nandesy nanao fanasana isiky ny anandrony avy isatranony. Dia naniraka naka ny anabavy ny telo miravavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy. Ary isiky nitapitra ny tsingerina ireo andro fanasana ireo dia naniraka Joba ka nanamasina ireny. Ary ny fo maraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka nisan'izy rehetra. Fa ho Joba, fandreo efa nanota ny zanako ka nandahan'Andriamanitra tao ambony. Zany no nataony Joba. Raha ohatra ka fitipitiana izay tantara izay dia izao. Nananjanaka Joba, nananjanaka lahy, nananjanaka vavy izy. Dia isika toka ny aniverseran'ireo zanan'ireo dia famory izy mena taisany. Dia manao fety, manao lanonana. Dia rehefa vita ny fety, vita ny lanonana, dia ina ho ianao nataony Joba ho fanaporofoana fa tena olona marina teo an'Andriamanitra izy, olona mahitsy teo an'Andriamanitra izy, olona matahotra an'Andriamanitra tokoa izy. Ary niporofoana hoe mifady ny ratsy rehetra aho ka na ny tenako na ny taranako tena iezahako tsy ho tratrany ratsy mihitsy izay menakavy. Dia ina ho ianao nataony naka fanatitra dorana izy ary isa maraina dia manao fifonana ho an'ny zanany izy, zany hoe vita androany ny fety dia ny pitso manao fifonana izy ho an'ny zanany. Dia ina ny antony hoy ilay voasoratra hoe fandrao efa nanota ny zanako tamin'izy nanao fety. Fandrao efa nanao tsy fanao ny zanako tamin'izy nanao fety. Fandrao nandahan'Andriamanitra tao am-pony ny zanako tamin'izy nanao fety. Ka tsy tiako ny zavatra ratsy na eo amiko na eo amin'ny zanako. Dia nanao fifonana izy. Zany zany tantaran'ny Joba. Ry havanao, zay fiainana izay mihitsy no tian'Andriamanitra ho hita ho fiainantsika fa zany no antsoina hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ilay fiainana marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra no ray amin'ireo sitrapon'Andriamanitra natao ho fiainantsika rehetra mandritry ny androm-pahavelomantsika eto ambony tany. Izay tsy maintsy porofontsika amin'ny alalany fiarovantsika ny tenantsika mba tsy ho azony ratsy. Amen. Amen. Ary na ny zanako io ary dia anjaranao no mivavaka ho azy. Anjaranao no manao fifonana ho azy. Manana fiainana izy, manana adalana izy. Fa raha tena matahotra an'Andriamanitra isika tahaka Joba, marina sy mahitsy ihany koa, dia tsy mipetrapetra-po tsy manoloana ny adalana zanakitsika na tsy mety atao zanakitsika, fa tsika mihitsy no mila manao vavaka fifonana ho azy ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Fa zany no antsoina hoe olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka tsy mamela ny ratsy hoe ho amintsika, hoe ho amin'ny taranaka misy atsika rehetra. Amen. Amen. Andao hiteka fara izay mafy be isika. Dia ankoatran'izay ity misy teny anankiray vakiko aminareo. Korintiana 2:9 andiny 7 sy 10. Korintiana 2:9 andiny 7 sy 10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy mpanompo sampy sy mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra.
be dia be mihitsy a ro zavatra ratsy avy amin'ny devoly tiany ampitoerina eo amin'ny fiainantsika kristianina sy eo amin'ny fiainantsika olon'Andriamanitra. Dia reny zavatra ratsy be dia be reny raha tena olona marina sy mahitsy isika ary raha tena olona matahotra Andriamanitra isika dia miaro ny tenantsika tsy ho azon'ireny zavatra ratsy reny isika. Ohatra zao amin'ny 5 dia zao voalaza hoe aoka fantatra rehefa tsy mba andiova fanjakan'Andriamanitra ny olona izay manana andreto fiainan'reto hoe tsy marina. Dia toan'le teny koa mijangajanga manompo sampy makavadin'olona sodomita gamany amin'izay zavatra izay aloha dia fahintsika tsara hoe tsy mety tsy natao ho fiainantsika kristianina fiaina tahaka izany hoe ny mangalatra tsy natao fiainantsika kristianina tsy natao fiainantsika olon'Andriamanitra tahaka izany raha voazany tokoa aloha tonga dia zay kategorika be mihitsy tsy mahazo miditra fanjakan'Andriamanitra, tsy mahazo miaraka amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ao amin'ilay fiaina mandrakizay. Fa ireto misy zavatra izay heverin'ny olona toy tsy mampaninina, zavatra maivana kanefa io voasoratra io zay manana andreto fiainandreto tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra, zay voasoratra. Ohatra ny mpierina, ny mpimamo, ny mpanaratsy, ny mpanao ankerina, ratoizina, ny mpiavinavina, ny mpifosafosa olona, ny mpanambaka olona, ny mpifetsifetsy, miara-miasa hono izy miravavy mba hampitombo vola. Dia ny anankiray tena miaina mpatsorana fa ny anankiray titikely manao izay aza hono tombony be, mangalatra, mametsifetsy. Io voasoratra io zay rehetra manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany no voalaza amin'ny Baiboly. Ka noho izany indrindra ry havanao, ny sitrapon'Andriamanitra dia izao: ny hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ary ray amin'ireo sitrapon'Andriamanitra natao iainantsika isika marina sy mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra tahaka ny Job. Ary porofontsika izany fiainana marina sy mahitsy sy matahotra an'Andriamanitra izany amin'ny alalany fiarovan-tenantsika mba tsy ho tratran'ny ratsy mihitsy. Eto zao dia mahatsiaro ny tantara anatin'ny Baiboly, fampianaran'ny Baiboly. Aleo ozy izy ho ambakaina toy izay ianao no anambaka. Tena mampieritreritra zany aleo ho ambakaina ianao toy izay ianao manambaka. Zany hoe tsy mety amintsika zany ny manatsiny oretr'Andriamanitra, fa raha manambaka mantsy ianao dikany dia hoe mamela zavatra ratsy avy amin'ny devoly hitoetra eo amin'ny fiainanao. Ka raha vao mamela ianao dia mikatona ny varavaran'ny lanitra tsy azonao hidirana, tsy azonao honenana mihitsy. Ka dia anjarantsika ny mieritreritra, anjarantsika mandihy ny teny, satria raha ny tian'Andriamanitra dia hoe ho tafita soa daholo tsika rehetra. Fa saingy miankina amin'ny fiainantsika le izy, miankina amin'ny tsiraray avy isambatan'olona amintsika le izy. Amen. Dia andao ho ataontsika ohatra faharoa indray ny tantaran'i Abrahama. Araka ny voalazan'ity Baiboly ity, i Abrahama ihany koa dia nisan'ireo olona nolazain'Andriamanitra hoe lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Avy any an-danitra, avy any ambony mihitsy Andriamanitra no nylobava. Hitako marimarina izao izy izy, masoko no mahita miariary fa tena lehilahy matahotra an'Andriamanitra ianao ry Abrahama. Andaoko hoe vakitsika voasoratra Genesis 2:20, toy izao voasoratra Genesis 2:20. Dia hoy Andriamanitra, avy any an-danitra izy miteny aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovana tampoka zanakao dia ny lahy tokanao. Raha zavaina sy fitena moa tantara dia tahaka izao hoe i Abrahama rehefa nanambady any Sara vadiny
dia naniry mba anana taranaka. Naniry mba anana taranaka. Fa saingy rehefa nandeha ny volana, nandeha ny taona, dia tsy nahazo taranaka mihitsy ry zareo. Fa teny nampahery ndray andro tany efa 5 taona ny Abrahama dia nahazo rema izy, nahazo teny spesialy avy any an-danitra izy. Hoy Andriamanitra taminy: ry Abrahama, ry Abrahama, inty aho. Namaly dia Abrahama: ry Abrahama, ry Abrahama, tsy mpalomponao no andovanao, fa ny taranakao no andovanao, zay naterakao no andovanao. Ananjanaka Sara vadinao. Hafaliana ny nahazo any Abrahama, hafaliana ny tao anatin'ny fony. Tena faly izy. Zao ny entre parenthèse teneko aminareo io zavatra irinao amin'Andriamanitra io, io zavatra tediavinao amin'io Andriamanitra io, tazomy hatramin'ny farany io. Amen. Eny mety hoe tsy tanteraka tamin'ny fotoana nitadiavanao azy, azony hatramin'ny farany io. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra voalaza amin'ny Baiboly hoe Andriamanitra manefa ny iriny izay matahotra azy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy, ny zavatra rehetra nirinao ho tanteraka ao fiainanao, ho tanteraka ne zany tompoko, ho tanteraka zany. Enga aneka amin'ity taona ity, ho tanteraka aminareo zany. Dia nandeha indray aza ny andro, nandeha ihany ny volana, nandeha ihany ny taona, tsy tanteraka ihany le teny. Efa nanitsaka ny 100 taona ny Abrahama ary 90 taona ny Sara vadiny. Tsy mbola tonga ihany le taranaka. Fa saoran'Andriamanitra, fa raha voalaza amin'ny Baiboly no jerena any bokin'ny Romana any 4, na dia efa tsisy nanantena intsony aza ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany, dia mbola nanantena foana i Abrahama fa ny teny izay nambaran'Andriamanitra taminy dia ho tanteraka. Dia amparezina tokoa tsika riavana, na dia ohatra ny hoe foana tanteraka ary ny fanantenanao, satria dilatra ny fotoana, aza dino fa tsy mba taran'Andriamanitra. Manana andro efa voatendry anatanterahana zay efa nambarana taminao io Andriamanitra io. Ho anao zay namaky anty Baiboly ity, ka tamin'ny alalan'ny famakianao Baiboly dia nahazo teny manokana ianao. Ho anao tao anaty fotoam-pivavahana nataontsika teto, dia nahazo teny manokana tamin'ny alalan'ny toroteny ianao. Reny teny reny tsaron'Andriamanitra daholo, ary efa manana andro voatendry Andriamanitra hanamarinana zany eo amin'ny fiainantsika. Ka dia mareta hatramin'ny farany ianao, mareta miandry ny fahatanterahany teny fikasana ianao. Amen. Dia tamin'ny 100 taona tokoa azy, 100 taona ny Abrahama, 90 taona ny Sara vadiny, nahazo taranaka ry zareo, nahazo zazalahy ry zareo. Akory ny hafalin'izay mivady, raha amintsika malagasy dia tena hoe zanaky mifanterana io, tena mamy, tena tiany. Maika moa fa rehefa nomboka lehibe le zaza, efa mandeha, efa mahay misangisangy amin'ny rainy, dia tena faly Abrahama eo ambony fandriana na ao an-trano, dia misangisangy amin'ny rainy zay efa antiday iny, le zanany naterana, misangisangy, fampitolotolo aminy eo. Mahafinaritra be nge riavana, tena mahafaly be mihitsy hoe ny zanako kely misangisangy aminao raha tsy hoe efa ray adala angamba le olona, hoe ny dalina mandeha any aty. Fa mahafinaritra be zany hoe misangisangy aminao ny zanakao kely. Za manokana ary mahita an'ireo zavikeliko ireo izay mbola kelikely zareo, misy telo lahy kely indrindra, fa efa lehibe ny sasany, dia misangisangy amin'ireo manao akiafina amin'izy ireo. Aiza ry dadabe? Dia eny zareo mikariko, dadabe, na zareo miafina dia asitry ny lohany efa lamosy mipotra eo ihany. Nakaiza ranona teo, nakaiza ranona teo. Dia hoy ny anankiray, tsy dadabe ka io lamosiny io. Mahafinaritra hoe misangisangy amin'ny ankizy, dia indray rehefa reraka ny tena dia mijanona, avy dadabe, avy. Satria mahafinaritra. Dia raha mbola nisangisangy tamin'io zanany io, nahazo remandray Abrahama, nahazo teny, i Abrahama, inty ao raha io,
I Abrahama io zanakao misankisanky aminao io tena tianao be mihitsy izy io, tiako izy io raha Andriamanitra tena tiako. Ome ho azy io zanako tena tianao io atao fanatitra ho ahy any tendrombohitra zay olazaiko aminao. Ome ho ahy izy atao sorona. Tena enjany zany, enjany zany tao anatin'ny ianao fenao faliana misankisanky amin'ny zanakao iny no nazy telo io ome ho ahy io atao sorona atao fanatitra any tendrombohitra zay olazaiko aminao. Nalona an'izay dia nasehon'ny Abrahama hoe iza moa i Abrahama, tsy iza akory izy fa izy lay lehilahy vonona ny anao sitrapon'Andriamanitra rehetra. Izy no lay lehilahy manaprofo ny fiainany amin'ny alalany fatahorana an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia ina ho ianao nataony tsy salasala izy. Rehefa izay nankatanao Andriamanitra manaja anao aho, makatoa anao aho, aleko tsy misy taranaka toy izay tsy akatoa anao, toy izay tsy andiaraka ny teninao. Vonona ozy izy hitolotro ty zanako ity tena tiako, fa atolotro ho sorona ho fanatitra any tendrombohitra zay lazainao amiko. Tsy lazainy tamin'ny vady le izy a, fa raha ohatra ka nolazainy tamin'ny saravady mety combat be a, direct ianao nga nitolona ty sy volana direct, fa tsy aky teniteny no nitahotra an'Andriamanitra tao anatin'ny Abrahama. Dia lasa izy sy ny zazalahy nakany tendrombohitra mba atolotro ho fanatitra le zazalahy. Dia namboarany altara zay le tantara, dia sambory le zanany, dia nafatotra naperaka tao ambonin'ny altara, dia niraisy niatsy satria izay mifanao hoe alatsa-drà zay zavatra atao sorona. Raha mbola nanatsotra ny tanany indrindry Abrahama, niatso aza fa ny an-danitra Andriamanitra tamin'ny alalany anjely. Ry Abrahama, ry Abrahama, ry Abrahama, aza manatsotra ny tananao, aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy. Hitako marimarina fa ty an-danitra izao fa lehilahy matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao. Io voasoratra io e, dia hoy izy aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra n'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lay tokanao. Halleloia, amen. No lazainy baiboly fa olona matahotra n'Andriamanitra i Abrahama satria nataon'ity lehilahy ity ho zava-dehibe ny fanajana an'Andriamanitra, ny fankatoavana tenin'Andriamanitra, na dia tsy fanaraka amin'ny sainy loatra ary a zavatra nankatan'Andriamanitra taminy. Amen. Ary inoko fa tena nafaly an'Andriamanitra be mihitsy zany, tena hoe nafaly an'Andriamanitra be mihitsy zay fihetsika nataon'ny Abrahama izay. Ka hoy aho amintsika fiangonana tonga manarika an'ity fotoam-pivavahana ity sy anareo any atokantrano any, raha ohatra ka manao ny tenin'Andriamanitra voalaza ty baiboly ity ho zava-dehibe sy fiainana ianao, raha ohatra ka manaja an'Andriamanitra, makatoy izay lazain'Andriamanitra, mampiatry zany eo amin'ny fiainanao ianao, na dia sarotra be aza lay teny, dia hoy Andriamanitra aminao androany, ianao zany no anisan'ireo olona zay manao sitrapon'Andriamanitra ary anisan'ireo olona voalaza fa matahotra an'Andriamanitra. Amen. Dia izao zany no amin'ity lokon'ny tantara, amin'ity lokon'ny resaka rehetra, ny olona manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalany fiainany marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ary porofony amin'ny alalany fiarovan-tenany mba tsy hamelany ratsy hoe ho aminy, tahaka ny Joba manokana. Ny olona zay manao sitrapon'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra, porofona amin'ny alalany fankatoavana tenin'Andriamanitra rehetra, na dia sarotra katoavana ary le teny. Ny olona tak'izany no olona azo antoka fa hiditra amin'ilay fiainana mandrakizay zay misy an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy.
Ary any ny toerana tian'Andriamanitra hitonanatsika rehetra toka manarika ty fotoana ity. Ary mampaheranareo aho ataovy zava-dehibe ny atokavanao ho tonga somatsara any amin'le fiainana mandrakizay. Fa ankoatran'izany mampahery be ty tantara ity. Ny olona manao sitrapon'Andriamanitra ka mandeha amin'ny famarinana sy ny fahitsina ary matahotra n'Andriamanitra tahaka ny Job, porofony amin'ny alalan'ny fivadiana ny ratsy. Matahotra n'Andriamanitra tahaka ny Abraham, porofony amin'ny alalan'ny fanajana an'Andriamanitra sy ny fankatoavana ten'Andriamanitra. Ny olona tahak'izany dia ambaran'ity baiboly ity fa tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra ny fiainana. Halleloia, halleloia. Enina inona zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, fisondrotana vitim-piainana hoe amafy ny fiainana io fa tsy ho zaka lanjainy intsony. Azon'Andriamanitra ataony manavaka ny olona rehetra zay matahotra n'Andriamanitra tahaka ny Job na tahaka ny Abrahama ka ho tahina ara-baky teny. Ianao zany, ianao zany. Tsika rehetra zay miteka sy mirakoraka izany tompoko. Halleloia. Nkasainy amin'ny Job manokana zao. Zany lehilahy zany nge ty afara no tsinjovin'Andriamanitra manokany. Ho baiboly hoe tena no tahina be no ny tany am-boalohany ny fiainana. Tena resy valo tsy napozina mihitsy no nisiny mirakla teo amin'ny fiainana. Andao vakitsika Job toko fa 2:20, 2:12 ka hatramin'ny 2:15. Job toko fa 2:20. Eno tsara nge voasoratra. Ary Jehova ny tany ny farany Job mihoatra no voalohany. Zany hoe tany am-boalohany zany ny fotrana tokany Job nanana fiainana tena nety be io dia tsy avy aiza akory fa avy amin'Andriamanitra. Ianao mety aiza resy lahatra raha mety be ny fiainanao, tsara be ny fizotra fiainanao ankehitriny, tsy ianao akory no olona tena mahay mitsakaraka na tena mahay manao biziny, mahay mitady vola, tsy zany mihitsy fa dia hoe fitahin'Andriamanitra anao zany. Ary ny fisaoran'Andriamanitra no tokony ataonao mipololotra amin'Andriamanitra. Toy izantsika ny teny, ka nanana ondry amanosy 7,000 amin'ny ray alina sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary briky vavy 1,000 izy. Ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa izy. Ka ny anarany zokiny nataony hoe Jemima, ary ny anarany manarakaraka nataony hoe Kezia, ary ny anarany faravavy nataony hoe Kerenapoka. 2:15. Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vaviny Job hita tany amin'ny tany rehetra, ary niara nomeny ray ny lova tamin'ny any an-tany izy. Mampahery nge mieritreritra zany ry havany. Tsy hitahita ara-baky teny dia niverina tamin'ny lohan'ny ny fananana Job. Ary be lavitra noho ny tany am-boalohany azy ny fananana Job, satria nahoana olona baiboly vakina teo, satria efa notahiany Jehovah Andriamanitra tsy toy izy no fahitan'Andriamanitra azy hoe olona marina sy mahitsy, olona matahotra an'Andriamanitra, ary nanapirofo an'izany fiainana zany tamin'ny alalany fiarovatenany mba tsy ho tratrany ratsy, mba tsy hitoerany ratsy. Ny Andriamanitra ivavahantsika ngery havana ka Andriamanitra mahagagy, mavita zavatra lehibe tsy takatry ny saina maneritreritra. Ohatra fotsiny amin'izany zao, mofo anankidimy, trondro anankiroa. Rehefa niasa Andriamanitra ao anao baiboly, nahavoky olona mihoatra ny 5,000 izy. Teny eo tsy nisy fihetsika natao hoe aloha karakaraky mandritry ny 2 volana ty na 2 volana Jesosy, amin'izay dia be dia be mahavoky olona be dia be. Fa teny eo mofo 5, trondro anankiroa, nahavoky olona tsy 5,000. Rehefa nitany Job Andriamanitra vetivety resy valo ony fiteny ankehitriny, dia nanana ondry amanosy be dia be, nanana briky be dia be, nanana fananana be dia be izy. Amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mino hoentin'Andriamanitra fiainana tahak'izany. Amen, amen. Ankoatran'izany hatramin'ny taranaka azy dia no mbola men'Andriamanitra
fito lahy telo vavy ary lay zanany vavy ary a dia voalaza fa nataon'Andriamanitra tsara tefy fomba fiteny zany nataon'Andriamanitra tsara tare ary nomena anarany ireo zanan'ireo ny anarany voalohany Jemima ho anareo izay mikasy hiteraka atoato na maniry ny hiteraka dia rehefa miteraka vavy ianareo tsy maninona raha ataonareo tahaka ny anaran'ny zanaka vaviny Joba Jemima no anarany ny anarany manarakaraka nataonao Kezia mety be mihitsy raha ataonao Kezia ny anarany zanakao ny anarany faravavy nataonao Kerenapoka io ngamba vitsipana raha fa tena fahinoko azy ataovan'io ny anarany zanako vavy amen halleloia ry havanao ry fiangonana toka eto zany valosoa lehibe omen'Andriamanitra ny olona zay marina sy mahitsy matahotra an'Andriamanitra tahaka ny Joba ka manapirofo an'izany rehetrarehetra zany amin'ny alalany fifadiana zavatra ratsy rehetra amen amen raha mikasy any amin'ny Abrahama io dia mitovitovy amin'izay i Abrahama tena nitain'Andriamanitra tahorinany fahitan'Andriamanitra hoe olona matahotra an'Andriamanitra izy andaovaka itsika ny Genesis 2:20 andy 15 ka hatramin'ny andy 20 zao ny voasoratra dia niatso any Abrahama fandrony any an-danitra alahenjeliny Jehova ka nanao hoe ny tenako noho ny anianako ho Jehova nanao fianianana tamin'ny tena mihitsy Andriamanitra nanao voady enjana nge zany Andriamanitra ve manao voady manao fianianana amin'ny tenany dia zao le voady le fianianana ho an'ny Abrahama io teny io satria nahanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay latokanao zany hoe tsy narovanao ny zanakao lay tokanao fa rehefa nagatako dia nomenao fitsapatoetra nataoko anao reny ry Abrahama afantarako marina hoe atraiza marina ny tena etaeta ty lehilahy ity sy vavina-panahy ty lehilahy ity amin'izao fampona zao dia zao ny teny koa i Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia hitay anao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka fasika izay namoron-dranomasina ho ataoko maro be mihitsy ny taranakao ary ny taranakao azo ny vavadiny fahavalony ary amin'ny taranakao ry Abrahama no hitahina fierina rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao tovy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba satria natahotra ianao no porofonao tamin'ny alalan'ny fierovanao tena tsotratra ny ratsy dia tahiko anao ry Joba satria natahotra ianao no porofonao tamin'ny alalany fankataovanao ny teniko dia ho tahiko tokoa ianao halleloia tsika fiangonan'io mila manana fiaina tahak'izay mihitsy mbola maky baiboly any isika salamy 7:30 salamy 7:30 andininy 7:50 ato no namakiko azy nahazo afatra ny mpanao salamo ary afatra mandidy ny olon'Andriamanitra rehetra le izy matahorany Jehova ianareo olo-masina matahorany Jehova ianareo fiangonana RHEFI eto Androndrakely zao ny vokatra fatahorana an'Andriamanitra fa tsy hanan-javy mahory izay matahotra azy toy le teny na dia liona tanora azy tsy ampianina kanona fa izay mitady an' Jehova kosa dia tsy oron-javatsoa akory mino an'izany ve ianareo resy lahatra ny amin'ny famarinana zany ve ianareo raha ohatra ka tena andeha amin'ny famarina sy fahitsiana ary ny fatahorana an'Andriamanitra tahaka ny Joba ianao ka porofonao hoy ao amin'ny alalan'ny fiarovan-tenanao tsotratra ny ratsy na endrika manao any endrika manao no sy ahoany fa hijoro tsara tsy hanota ianao tsy avinavina ianao tsy fetsifetsy ianao tsy mpanambaka olona ianao
tsy mpanao ratsy ianao, tsy mpana ratsy ianao. Ijoro tsara tahaka ny Abrahama, matahotra Andriamanitra ka akatozy alazain'Andriamanitra. Tsy rorosaina malona tena ataon'Andriamanitra, fa ianao dia ho mpakatoa mandrakariva. Io voasoratra io amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika rehetra. Tsy hanan-java mahory ianareo, tsy horon-java-tsoa ianareo. Itsika rehetra dia ho tahaka izany daholo. Andao hiteka mafy dia mafy tompoko. Halleluja! Ny voninahitra any ho an'Andriamanitra irery ihany a. Andao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao, hivavaka. Epipetrana ihany anao hivavaka. Ianareo ny tokantrano ihany koa. Tsy hoe tonga dia saraka samy efa henoko izay teny izay dia lasa. Fa andao hivavaka. Tena hivavaka. Anamafy ny fahaloran-tena antsika ho an'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny hivavaka io dia mibebay ianao. Mibebay ianao raha sanatrika nanota ianao. Na ihany koa natsapatena hoe hatramin'izay tsy nankatoa any Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ianao. Dia mibeba. Tsara angeny Andriamanitsika. Tena tiantsika izy. Ahoana voasoratra? Raha miaiky ny fahotanareo ianareo, raha miaiky ny fahatosoanareo ianareo, dia matoky sy marin'Andriamanitra. Tena matoky sy marina izy. Mamela ny helokareo izy. Manadio anareo amin'ny ran'i Jesosy izy. Halleluja. Manafaka antsika rehetra amin'ny tsy fahamarinana izy. Ary rehefa mibebaka ianao, rehefa avy niaiky ny fahotanao ianao, aza miverina amin'izany intsony. Amen. Dia mafiso hoe tompo manomboka androany. Dia ho lehilahy ho vehivavy tahaka ny Joba, ho tonga tahaka ny Abrahama. Mba nanakwantoka faratry izay ka mandao ty tany ity. Dia ho any amin'izay misy anao, ho any amin'izay misy an'i Jesosy. Ary ny fiainako eto ambony tany dia ho fiainana tsy horon-java-tsoa, tsy horon-java-mahory, fa tena ho tahina be mihitsy. Vitan'Andriamanitra izany. Epipetrana samy mivavaka. Na dia sabany ary no tonga eto, dia asa sadakatra raha ohatra ka samy mamoaka ny ampontsika isika, samy lobavy isika, fa tena mivavaha, tena mivavaha. Andao tompoko hiary hivavakatsika. Ny mpitera kosa tonga dia maka toerana avato afara izy. Tena sokafa mivavy e. Vavaka tora-po mihitsy no iarantsika rehetra manao. Sokafa mivavanao. Sokafa mivavanao. Loarina ao anaty fonao. Inona ny tombavaka ao? Ampifanarahana amin'izany tenin'Andriamanitra nambara taminao izany. Inona ny tombavaka ao? Okay, vavaka. Amin'ny fotsika mantolo isika. Sokafy mihitsy ny vavanao. Sokafy mihitsy ny vavanao. Ary matsapatena fa misy devoly Satana mandrososokevitra aminao, dia hampanotanao tahaka nataony Adama sy Eva. Roay amin'ny anaran'i Jesosy izy. Roay amin'ny anaran'i Jesosy izy. Samy mivavaka. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Lehibe ianao Andriamanitra. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra Tompo Andriamanitra tsy toa. Misaotra rilay magaga, rilay Andriamanitra tia anay. Lehibe ny famindraponao aminay. Ka dia nampianarinao zahay, nitominao mba hanao sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Amen, amen, amen. Aoka angina daholo tsika rehetra. Andriamanitra mijoro eto anoloany reto fiangonana reto ny mpanomponao. Mandroso am-banga, mifona ho an'ny isam-batan'olona, mifona ho an'ny isam-pianakaviana. Mamy raha fo aminay ianao.
ianao no Andriamanitra mamela heloka anay rehetra na ny loana ny fiainanay. Hitanao avy any an-danitra fa tsy marina, tsy mahitsy, tsy matahotra anao akory, ka namela ny zavatra ratsy nanjaka teo amin'ny fiainanay tao anatin'ny volana maromaro na taona maromaro mihitsy azy. Avy any an-danitra ianao no nahita fa tsy zava-dehibe taminay ny fanajananao, ny fankatoavana teninao, ka dia mamy raha fo aminay ianao. Mamy alahy ny fatosin'izao fiangonana zao ianao. Mitsoreto aho manolotra ty fiangonana ray manontolo ity hoe ho an-tananao Andriamanitra. Avy ala heloko izahay, avy ala fatsony izahay, ka ny ranao Jesosy eo no anamasinanao anay, anadiovanao anay. Misaotra, 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 misaotra Andriamanitra. Halleluja. Misaotra. Androany dia velono eo amin'ny boky fiainana ny anaran'izao fiangonana ray manontolo zao. Ka rehefa toka ny fotoanandro dia anisan'ireo olona ekenao hiditra ao an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay, hiara-onina aminao Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanakao. Ary raha mbola hita tany kosa izahay dia ho avanao ka ho tahinao tokoa. Ara-baka teny, tsy orin-java-mahory ary tsy orin-java-tsoa. Ho ataonao zany Andriamanitra. Misaotra, misaotra, misaotra. Apetrao eo fonao ihany tananao. Apetrao eo fonao ny tananao. Anao hira anankiray isika. Ny foko ry mpamonjy mangetahetanao. Andiny voalohany ihany. Ho ataontsika fo manontolo ilay hira. Akopy masonao ho natazany hira irantsika manao zany. Manira landavika aminao. Apetrao eo amin'ny fonao ny tananao. Amen. Unendre ny fokolapanao e. Veritsika ndray mandeha ihany zay hiry zay. Apetrao io fonao ny tananao. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao lehibe. Misaotra ihany koa ny amin'ny famindraponao tena tsy takatry ny sainay. Anao zahay, anao zahay noho ny amin'ny Jesosy. Ary tsy nisy olona tonga tao amin'ny Jesosy ka tsy nandray ny zava-tsony lanitra avy any aminao. Mandray daholo zahay rehetra tonga eto androany. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Dia andaontsika hitondra ny fanatitra. Misy boaty ety anoloany ety ahafahantsika manatitra ny ampafolo-karena, ny ampafolo izay ny tahin'Andriamanitra anao. Ho anareo vao voatoka eto ny atao ampafolo-karena dia izao. Raha ohatra ka nandray vola ray hetsy ariary ianao, ny ampafolo izay dia ray alina ariary. Nandray vola
5,000 ianao ny ampafolo zay dia manjato ariary ary raha mivolasan'ny baiboly no jerena dia ilaina atokana hatrany hatrany zay ampafolon'izay fa lalam-pitahina be ho antsika ihany koa le izy tompany amindra foka dia atateraka izany amin'ny fiainantsika dia mandroso aty alohana ity zany ianareo nitondra ny ampafolony dia malohana eto moa misy boaty etsika manoana ny émissiontsika radio na télévision afaka mandray-anjara foana anao io indray zany tsisy hoe apahany firy fa zay vokatry fonao dia atolotra ho ao andaontsika anao hira anankiray hira maneho hafaliana aravona dia mandraisanjara hira ianareo eny atoerana eny miaraka amin'reto namana mpitarika videran-dreto dia mahazo mandrosika tompoko ho antsika zany zay mandroso raha mandroso tsaratsika mandroso amin'ity koloary ity dia verina amin'ny sisiny ato verina amin'ny sisiny ato mba tsy fanosiny tsika eto tsika mandroso dia verina amin'ny sisiny avy verina amin'ny sisiny havanana zany andao ary mandroso tompoko retodiny ampafolokarenanao ianao anao hira anankiray tsika ho anatin'izany ndao iaraka hitsanga tsika ato anatin'ity Atahurani nzuri ifyainanao iakashambuni iwamnaoreta de asule Jesose pamanumana be Simis atahurani nzuri ifyainanao iakashambuni iwamnaoreta de asule Jesose pamanumana be Jesus, your Jesus, come here and come now. See my Jesus, your Jesus, come here and come now. You cannot wait, Jesus, I'm better than now. You are the wait, Jesus, I'm better than now. See my Jesus, your Jesus. Sima Gesù non te soso, cambiare camminare. Piena purezza te soso, appena tananawe. You are the purezza te soso, appena tananawe. Urana kuli, nyampisu non si tata ni zuni. Iwa norecha te amira chabe, seso se fama umana be. Sinis tata urana kuli, nyampisu non si tata ni zuni. Iwa norecha te amira chabe, seso se fama umana be. Gesù non te soso, cambiare camminare. Sì, ma Gesù non te soso, cambiare camminare. In piena purezza te soso, appena tananawe. In piena purezza te soso, appena tananawe. Sì, ma Gesù non te soso, cambiare camminare. Sì, ma Gesù non te soso, cambiare camminare. In piena purezza te soso, appena tananawe. You are the purezza te soso, appena tananawe. Yara kamne, gula from yara kamne. Hey, yara kamne, gula from yara kamne. Hey, yara kamne, yara kamne, gula from yara kamne. Hey, 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 hey. Sima Gesù
Sosio, familiara caminawe. Sima chisunya te sosio, familiara caminawe. Ni fiena purecha te sosio, apela dananawe. Ni wabi churecha te sosio, apela dananawe. Sima chisunya te sosio, familiara caminawe. Sima chisunya te sosio, familiara caminawe. Mi fiena purecha te sosio, apela dananawe. Mi wabi churecha te sosio, apela dananawe.